Manana fiadanan'i Jesosy tsika mianakavy manaraka an'izao fandarana izao andrena amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa mialohan'izay aloha tsika hivavaka tsika ho an'izay teny izay mba ho tahina ny teny raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao izay misaotra mbola andrena amin'ny teninao indray hosorony lelako ampitenen'ny vavako ary na iza mandray ny teninao na iza indray anisan'izy ireo n'izao teny izao sokafo ny fony tsirairay avy fatakariny tsirairay avy alalany amin'ny sitraponao marina ny anaran'i Jesosy Kristy no vanasa ny vavaka izany amen. Verina fiarabana moa minaran'i Jesosy amintsika mianakavy androany tsika resaka mikasika ny fanomponan'Andriamanitra. Fanomponan'Andriamanitra fizarana voalohany no jerevantsika dia hoe fanomponan'Andriamanitra manokatra famatsiana avy any an-danitra zany, manokatra famatsiana avy any an-danitra fa numéro 1 zany aloha jerevantsika dia hoe ina moa natao hoe manompo an'Andriamanitra. Natao hoe manompo an'Andriamanitra aloha zany voalohany indrindra dia hoe miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, miasa ao amin'ny orinasan'Andriamanitra. Tsarova fa isika rehetra zany, isika kristianina rehetra dia mpiasa avokoa zany tsika. Ny fiangonana zany ry havana dia zao ny fiangonana zany dia orinasan'Andriamanitra io. Misy orinasan'Andriamanitra be da be maneran-tany zany, misy eraky ny faritra rehetra, misy ety Madagasikara, misy any ivelany any orinasan'Andriamanitra ny anarany ireny. Dia isika zany mpanompon'Andriamanitra, isika lansany hoe mpanompon'Andriamanitra le mpiasa ao tsisy patron zany fa Jesosy ihany ny patron, dia tsika miasa ao daholo ao amin'ny orinasan'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Jerevantsika amin'izay raha ny faharoa dia hoe ny tombotsoa manompo an'Andriamanitra na hoe fanomponan'Andriamanitra dia manokatra famatsiana avy any an-danitra zany. Exodosy 3:20 dia ny 5:20 sy ny 9:20. Exodosy 3:20 dia ny 5:20 sy 9:20 vakitsika aminaran'i Jesosy Kristy manao hoe famanompoan'i Jehovah Andriamanitrareo dia hitahany haninao sy ny ranonao izy ary hosorako aminao ny aretina, tsisy ho afa-jaza anao momba ny amin'ny taninao, ho tanterahako ny isan'andronao. Mazava be ny tenin'Andriamanitra hoe famanompoan'i Jehovah Andriamanitrareo, zany hoe ino zany dia manentana. Ny fanomponan'Andriamanitra zany dia fanentanana zany eto, manentana anao zany mba tena hoe hanompo an'Andriamanitra raha mbola tsy manana asa fanompona ianao. Ao anatin'ny fiangonana moa dia misy asa fanompona be da be ao, misy ny mpitory-teny, misy ny mpihira sady mpitendry, misy ny mpanadio trano, misy manao vavaka intercession, misy ny sécurité, misy asa fanompona be da be zany ao dia raha mbola tsy manana asa fanompona ianao zany, satria Andriamanitra tsy mitapy vavaka fa mpanompo ny tahiny zany araka le teny teto hoe famanompoan'i Jehovah Andriamanitrareo dia hitahy zany hoe Andriamanitra zany tsy mitapy vavaka hoe mivavah dia ho tahin'Andriamanitra ianao, famanompo dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Mazava be le izy hoe famanompoan'i Jehovah zany dia ho tahiny ianao, fa Andriamanitra tsy mitapy vavaka zany fa mpanompo ny tahiny zany. Ianao ve zany mieritreritra hoe andeha ho any amin'ny Orange na ho any amin'ny Telimano na ho any amin'ny orinasa anankiray dia hoe tonga mba haka ny karamako aty aminareo aty, ka ianao miasa ao izay orinasa iasanao ihany mandraisanao vola, andraisanao karama hoe za zany zao tsy miasa amin'ny Telimano fa za aty amin'ny ohatra ataontsika hoe Temy Jovena dia lasa zany andeha ho any amin'ny Telimano dia hoe mba mo karama dia nga ianao miasa atao aminay ato, fa ny Jovena ny mandony karamanao raha amin'ny Jovena anao miasa. Zany hoe izay orinasa iasanao zany no mandony karamanao zany hoe mamea ny tambony anao ka eto ny tenin'Andriamanitra dia zao mampirisika antsika izy mba hanompo, satria ny fanomponan'Andriamanitra dia misy tombotsoa ny manompo an'Andriamanitra. Misy valy ny tenin'Andriamanitra moa dia efa diso fantatsika amina hoe ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa zany. Andriamanitra tsy mba tsy marina izy ka nadiny ny fisasaranareo, ny fitiavana izay asehonareo zany hoe raha vao manompo an'Andriamanitra ianao zany dia zao tsy miala maina ianao. Ino zany ny famatsiana voalohany avy azonao dia hoe hitahany hanina izay hohaninao sy ny rano izay sotroinao izy. Fitahiana voalohany zany dia ny sakafo. Ny renim-pianakaviana na ny raim-pianakaviana dia tena mahalala tsara an'izany mihitsy hoe
ina no hoan'ny zanako, ina no sotroiny zanako, fety ny andro, mba mila misotrosotro jus ny ankizy, mba mila misakafo tsara, mba tena sakafo miavaka. Resaka sakafo zany tena manahirana ny olo voalohany indrindra any amin'ny Matio any moa izy de miteny an'izay mihitsy izy any Matio 5:1-3 manao hoe aza manahy am'izay hoaninareo na am'izay sotronareo na am'izay tafianareo fa zany rehetra zany de katsahany zay ntelisa fatratra zany fa fantatra ny rainareo any an-danitra fa tokony ho anareo zany fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny famarinana dia hanampianareo zany rehetra zany, zany hoe fa manompo an'Andriamanitra aloha voalohany. Fa ny tsika tonga de manahy ahoana ny sakafo, ahoana ny zao, ahoana ny zao, raha vao mizatra atao kely de le sakafo no fanontaniana voalohany indrindra. Marina mihitsy an'izay satria io no tena manahirana ny sakafo. Raha vao tsisy sakafo, ray andro tapakandro mety ho vitanao ihany roa andro, fa raha 3 andro mitohy tsy tafavoaka zany, tsy vita zany, tsy vita niaratra amin'izany fa tsy misy raikitra ny akitrosa ao anatin'izany zavatra zany. Ka eto Andriamanitra de mampirisika mihitsy, manompo an'Andriamanitra fa ny fitahiana voalohany azonao zany rehefa manompo an'Andriamanitra ianao. Fitahiana azonao voalohany de zao famatsiana ara-tsakafo zany, mamatsy sakafo avy any an-danitra ianao. Zao nge zanak'Israely, zanak'Israely de zao 70 taona tao an'efitra tao zareo tsy niasa nge zareo. Imagine moa zany hoe olona 70 taona tsy miasa zany, ina no hoaniny zany 70 taona fa namatsy sakafo azy Andriamanitra, mana sy papelika mila sakafo foana zareo. Rehefa tonga fotoana fandrahoana lasa zareo mila mana, maka mana, mitsipona mana zany de mahandro zareo. Zany hoe famatsiana avy any an-danitra. Zareo tsy namboly dezera zany, tsisy tanimbary any, tsisy rano any, fa Andriamanitra namatsy azy. Nangetaeta koa zareo nitady rano de nisy rano tany fa tsy n'Andriamanitra rano zareo. Misy fotoana nangidy ara le rano de monina tamin'ny Mosesy zareo hoe mangidy le rano, de iny natonga ny hoe natao hoe Mara ny anaran'le toerana satria nangidy le rano de taraina tany amin'ny Mosesy ny olona. Fa hitany rano zay sotroinao izy ozy. Fitahiana zany voalohany indrindra raisinao rehefa manompo an'Andriamanitra de sakafo. Tsy mijaly sakafo ianao zany, tsy oro sakafo zany ianao, fa manompo ianao. Amen. Na rano koa zany tahaka izay. Faharoa de zao fitahiana n'ity famatsiana faharoa zay azonao de zao hoe ary esoriko aminao ny aretina. Eto koa zany sasany mety hiteny hoe ka zay ny sakafo zany tsy manana olana amin'izany zay, fa zay no sakafo tsara, zay manana vary mibony ao an-trano, zay manamboly afaka mividy, tsara zany. Fa misy olona tompoko tena ampijaliany aretina, manamboly izy, manakarena izy, fa de tena hoe ory aretina foana, misofrira, manaitaina tsemba, de tena hoe zay vola azo de lany amin'ny aretina, lany amin'ny dokotera, lany fanafody. De sasatra mihitsy miarana rehefa atady andray volana, fa tonga zay ny farany volana de misy marary indray ao an-trano, misy marary ny fianakaviana, lasa indray le vola amin'ny aretina. Tena hoe fahoriana zany ty aretina ty. Ny Paoly nge malagasy de niteny mihitsy hoe ny fahasalamana voalokareny, satria raha vao tsy salama ny olona anankiray tsisy ninina, zany hoe tena mitovy amin'ny olona mahantra ihany zany ianao mitovy amin'ny olona mahantra ihany raha vao hoe manan-karena ianao nefa marary, de ina dika zany tsy mitovy amin'ny olona sahirana ry ihany zany. Fahasalamana sy ny voalokarena io zany arena voalohany. Raha vao salama zany le olona de manan-karena, na de tsy manam-bola be ary izy, na de tsy manana vary be da be ary izy, fa salama izy de hoe tena arena. Ny taona takatra an'izay. Fa eto zany fitahiana faharoa avy any an-danitra ho anao zany, salama ianao sy ny vady aman-janakao, salama ny akonanao zany rehefa manompo an'Andriamanitra. Lavitra anao zany ny aretiny, tsy manakaiky ny lainao mihitsy zany, fa salama lalandava ianao zany. Amen. Zany ny famatsiana faharoa zay azontsika rehefa manompo an'Andriamanitra io tsika. Esorin'Andriamanitra aminao, raha sanatria ka misy aretinao de esorin'Andriamanitra aminao zany. Esorin'Andriamanitra rehefa raha sanatria ka misy an'izany ao zany, esoriko aminao izy ny aretina. Fahatelo de hoe tsisy ho afa-jaza na ho momba ny amin'ny taninao zany. Hainao zany ny afa-jaza zany, be voka ihany, mba naniry zaza firy taona de nefa afa-jaza, avorté, lasa indray le mba tamatamaina iny zany, lasa afa-jaza. Henatra mihitsy zany tamin'ny andron'ny Baiboly taloha, na amin'ny andro tamin'ny Baiboly taloha na tamin'ny Malagasy taloha koa, fa hoe
mity momba tsy miteraka tsy mananjanaka zany, nefa mba manan-karena salama de tsy mananjanaka, de ao amin'ny baiboly tsika de mahita mihitsiny le vady be tsy miteraka fa le vady sindranolahy, le vady ambadika zany miteraka, de lasa taony anankiray tsinotsinona le tsy miteraka, lasa nitaraina tamin'i Jehova ny sasany. Ao misy maromaro izy ao Sara isan'izany, misy an'le vehivavy anankiray iny koa taraina tamin'ny ny reniny Samuel mpaminany, tena hoe nangataka tamin'Andriamanitra tena natao tsinotsinona satria tsy miteraka. Izy koa te reto vadin'i Jakoba reto le anankiray Rahely sy Lea, misy fotoana koa izy roa vavy, le anankiray aloha niteraka voalohany de le anankiray tsy niteraka fa ela be vao niteraka, de nampiarahany tamin'ny mpanompony tany. Tena hoe hinatra sy fahafambaraka zany hoe momba zany tsy miteraka zany. Ina koa moa dikany hoe ny anankiray faharoa de hoe tsisy momba ozy na ho afa-jasana, zany hoe eo ambany ozy de mitena zay hoe tsy hisy ho afa-jasana ho momba ny amin'ny taninao, mitany zany toram-piasana fambolena, zany hoe tsisy momba zany, zany hoe tsisy momba ny taninao, zany hoe ny asan'ny tananao zany de mahavokatra ny asan'ny tananao. Tahina misy fahavokarana zany no fambolena ataonao mahavokatra tsara ianao. Any amin'ny Deutéronomie moa izy de miteny izay mihitsy, Deutéronomie ndenge jerevantsika kely aty amin'ny Deutéronomie toko fahafito misy an'izay tenin'Andriamanitra zay de ny andininy faha-efatra ambin'ny folo, Deutéronomie toko fahafito ny andininy faha-efatra ambin'ny folo hoe ho tahiny ianao zay mihoatra noho ny firenena rehetra, tsy hisy lahy na vavy na tsy hiteraka na ianareo na ny biby fiomponareo zany. De hoe tsisy lahy ozy na vavy tsy hiteraka na ianareo na ny biby fiomponareo zany. Ao zany hoe miteraka daholo zany, tsisy momba zany. Ny fambolena zany mahavokatra tsara, tahina ny asan'ny tananao zany, tahina. Raha ohatra hoe mivarotra ianao zany dia malafo be da be ianao, mpamboly ianao moa zany de mahavokatra be da be ianao, mpiompy ianao de misy taranaka be da be zany. Tahina zany ny asan'ny tananao, zany hoe ny asan'ny tananao zany tahin'Andriamanitra amin'izany vanim-potoana zany. Amen. Ny vokatry ny fanomponan'Andriamanitra. Fahaefatra de zao hoe fahaefatra eo ambany ao de misy hoe ho tanterahako ny isan'ny andronao zany, ho tanterahako ny isan'ny andronao, zany hoe ianao zany rehefa manompo an'Andriamanitra lava andro iainana ianao zany, lava velona ianao zany, hitarin'Andriamanitra ny andro havelomanao zany. Amen. Hitarin'Andriamanitra lava andro iainana ianao, mahita ny zavikelinao ianao, mahita ny zaviafinao ianao, zavikitranao ohatrany mizavindohalika anao zany ianao, lava andro iainana zany ianao tsy matanora zany ianao zany. Fa zao tsy ny fanompona rehetra nefa no akasitran'Andriamanitra, fa zao misy condition le izy zany, misy fipetra zany le izy. Ndeke jerevantsika fipetra zany fanomponan'Andriamanitra. Fa tonga baibolinao hoe Matio toko faha-dimy amby roapolo de manomboka amin'ny andininy faha-efatra amby folo zany ka hatraty amin'ny farany zany, fa kitsika somary lavalava le izy aty amin'ny faha-telopolo zany. Matio toko faha-dimy amby roapolo de manomboka amin'ny andininy faha-efatra amby folo zany. Fanoharana ny amin'ny talenta. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any amin'ny tany afaka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananana. Koa ny anankiray nomena talenta 5, ny anankiray roa ary ny anankiray iray. Samy araka ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany, ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny roa dia nahazo tombony roa izy. Fa ilay nandray ny iray kosa dia lasa niady ny tany ka nandevona ny volan'ny tompony. Ary noho ny ela dia tonga ny tompony roa mpanompo reo ka nampilaza azy ny volany. Ary noho ny nanantona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko talenta 5 nomenao indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky,
natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanantona koa ilay nandray ny talenta roa dia hoy izy, tompoko talenta roa no nomenao indro nahazo tombony talenta roa koa aho. Hoy ny tompony, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira ny fifalian'ny tomponao. Fa noho nanantona kosa ilay nandray ny talenta ray dia nilaza hoe, tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja iny amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanahafanao, dia natahotra aho ka lasa nandevona ny talentanao tao anatin'ny tany. Indri lasanao ny ianao ary ny tompony namaly ka nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona amin'izay tsy nanahafako, koa tokony nampanana ny volako tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga aho dia nandray ny ahy mba minjanana. Koa alao amin'ny talenta dia omeo ilay manana talenta 10, fa izay rehetra manana dia omeny ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia ny ananany aza dia alaina aminy. Ary io any amin'ny maizina any ivelany mpanompo tsy mahasoa, any no hisy ny fotoamanina sy ny fikotroan'nify. Amen. Mazava be ny ten'Andriamanitra fa zao tsy ny fanompona rehetra dia akasitran'Andriamanitra, fa misy fepetra ilay izy na condition. Ina zany ny fepetra? Ny fepetra dia hoe mila mahatoky ianao zany amin'ny asa fanompona io, mahatoky ianao zany ao anatin'ilay fanompona ao, ianao ve mahatoky mila mahatoky, satria milasa fampanompon'Andriamanitra tsika, milasa fa manompo daholo ny olona rehetrarehetra. Rehetra misy an'ilay izy anankitelo rehetra mpanompo nanaovan'i Jesosy fanoharana ny amin'ny talenta. Misy ny mena talenta 5, misy ny mena talenta anankiroa, misy ny mena anankiray. Dia ny anankiray ny mena talenta 5 natoko tsara izy dia nahodiny ilay izy, nampiasainy tsara dia nazahoana tombony 5. Takan'izay koa ilay anankiroa natoko tamin'ilay izy dia nampiasainy ilay izy, satria ny tompony tsy eo satria lasa zany ny tompon'ireo tompo ireo lasa izy nandeha amin'ny tany hafa, fa raha avao iverina izy. Jesosy any an-danitra any ry havana, fa ho avy Jesosy ho adinina ianao, ho adinintsika, ho adinina zasy ianao amin'ny asa fanompona amin'ilay talenta. Ina moa ilay talenta? Karazana asa fanompona zany io. Ny sasany zany sady mahay manao intercession, ny sasany mety hoe sady mitovy filazantsara, dia ny sasany mety manadio trano, ny sasany afaka manao mihira amin'ny chorale manao louange sy mpitendry. Zany hoe misy karazana asa fanompona 5 zany ataonao, dia tokony misy vokany avokoa zany rehetra zany, tokony misy tombony ho an'ny tompo zany rehetra zany, satria raha tonga zany ny tompo dia mba tokony misy olona voataonanao, ohatra amin'ny alalan'ny asa fitoriana filazantsara, amin'ny fitondranam-bavaka, ny hafa intercession, misy tombony zany zay hoe mba nisy impact tamin'ilay olona izy. Amen. Ohatran'izay zafady dia mila mahatokytsika ao anatiny asa fanompona, zay zany fepetra zay. Fa ny anankiray izay nanana talenta mena anankiray dia zao kamo izy dia lasa nandevina n'ilay talenta ao anatintsika zany. Farafakely misy talenta anankiray ry havana, mba tokony misy asa fanompona mba ataonao anatin'ny fiangonana, fa dia hoe dia tsisy ho hainao ve na dia ataontsika hoe manadio trano azy, na mba mitondra-bavaka ho an'ny hafa fotsiny azy, na mba mitaona olona ho an'Andriamanitra azy. Amen. Fa kamo izy dia farany tezitra Jesosy hoe fa noho nanantonao izay ilay nandray ny talenta anankiray dia nilaza hoe tompo fantatra izy fa olona mila voatsiary ianao, lazainy fa mila voatsiary ny tompo, dia natahotra izy izay nandevina ny talenta zany izy, efa namaly ny teny ny tompony, namaly ny tompony nanao hoe ry mpanompo ratsy sady malaina. Ratsy sady malaina, Jesosy zany tsy tia olona kamo. Asa kamo anao amin'ny asanao io, ianao mba hieritreritra ianao zao miasa io dia kamo anao dia mbo faly ve ny patron am'izany, lozana matoritory mbo antseza canapé eo, tonga patron dia lozana mijery télé na manao Facebook, tsy hisy anie zany. Amen. Asa kamo ianao fa ataovy ny raharanao, ataovy ny asa satria io ndraisanao karaha mangera tonga farany volany dia ohatr'izany koa tsika amin'ny tompo. Ry mpanompo ratsy sady malaina, kamo, nefa mba milaza mpanompon'Andriamanitra izy dia kamo izy, manondra asa fanompona. Asa kamo ianao. Amen. Asa kamo, fa
henjana be ny zavatra mahazony ihany na hoe tena nalaina koa ny tanety taminazy dia menan'izay manana be dia nalaina izy dia natsipy any amin'ny farimirehetra afo any izy any amin'ny maizina any narina any zany mpanompoka any man ivelany any mpanompo tsy mahasoa izy any nisy ny fitomaniny sy ny fikitroany izy aiza moa zay any amin'ny losifera zay any amin'ny farimirehetra afo any amin'ny fahaverezana zany fa tonga zany Jesosy ianao manompo azy dia hoe natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be zany ny tombontsoa zany rehefa manompo an'Andriamanitra tendren'Andriamanitra manapaka amin'ny be ianao midera amin'ny fifalian'ny tomponao miditra any an-danitra ianao miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay ianao miara mifaly amin'ny tompo ianao midera amin'ny fifalian'ny tomponao zany miaraka amin'ny Jesosy ao ianao zany ny tombontsoa atsika rehefa manompo an'Andriamanitra ka eto ny ten'Andriamanitra ry havana dia zao manompo an'Andriamanitra ianao ity tany dia tahina ianao tahina ny sakafo hohaninao tahina ny fahasalaman'ny vatanao mity tahina ihany koa ny ateraky ny kibonao ateraky ny mity tsisy mombanao afa-jaza zany tahina hatramin'ny zanakao any zany lavandro iainana ianao ty ambony tany dia rehefa tonga any an-danitra ianao dia miditra ny fifalian'ny tomponao ianao tendren'ny tompo mpanapaka amin'ny be ianao rehefa ho avy Jesosy amen ka mino fa voarainao zay afatra izay manompo an'Andriamanitra fanompoana an'Andriamanitra dia manokatra famatsiana avy any an-danitra dia misaotra an'Andriamanitra aritsika tapitra amin'ny fotoanantsika raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao zay amin'ny alalan'izany teny zany tsy hitondra fanameloana ho an'izany teny tompo ampio zay meo anay ny fahasoavana meo anay ny hery hoentinay manompo anao Andriamanitra tsy nikerinay na mitanjakay zany fa mifanainao rery ihany amin'ny fahasoavanao rery ihany no ahafahanay manompo ampio ny tsirairay avy tompo mba tena azoto hanompo anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naokazam-bavaka zany misaotra tompo amen.